Makasika ny famatsiana herinaratra indray kosa dia maro ny olana sedrain'ny Sat Jirama raha ny fanazavana nentin'ny Sat Jirama ilay antsoina hoe syndicat tsy mianky ny mpiasa eo anivon'ny Sat Jirama eto Madagasikara. Isan'ny olana goavana sedraina ao anatin'izany ny tsy fahaloavan'ny fanjakana ny trosa amin'ny fanefana ny vidin'ny solika ao anatin'ny fampandehanana ilay herinaratra amin'izao fotoana izao. Namakipatsilinareo olana ka mahatonga ny fahasahiranan'ny orinasa-mpanjakana Jirama ankehitriny ny syndicat tsy mianky ny mpiasa ao anivon'ny Jirama na ny Sat Jirama. Isan'ny voatra zany nandritra ny fandorana maro mpakasitrahana any Andriamatoa Rakotoson Arimbola, filompamorona ny Sat Jirama sady filoam-boninahitra ity syndicat ihany koa. Fa ny fahasahiranana dia vokatry ny politika mpanjakana izay tsy nahoditra eto amin'ny firenena ka mahatonga ny Jirama hivarotra fahatiantoka amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ireo atao hoe orinasa privé izay mamatsy herinaratra ny Jirama amin'izao fotoana izao. Ary ny zava-misy ankehitriny dia fahatiantoka tsiroa matany no baben'ny Jirama amin'izao fotoana izao vokatra izany atao hoe varotra fahatiantoka ataon'ny Jirama zany atao anatin'ny taona maromaro. Ka heverina fa raha misy ny andraikitra tokony ataony ny mpiasan'ny Jirama, ny voalohany aloha dia ny fifehezana fitantanana atao anatiny mba ahafahana mampiena ny atao hoe fandaniam-poana na zavatra samihafa izay mety hiteraka fahatiantoka atao anatin'ny Jirama. Fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe ahafahan'ny fanjakana ihany koa zany mameno ny banka satria fanapahan-kevitra ny fanjakana na tonga n'ireny atao hoe varotra fahatiantoka ireny satria aiza moa nisy zany hoe orinasa Jirama izay asainao mividy lafo nefa hivarotra fahatiantoka zavatra tsy azo eken'ny sainaka amin'izay. Isan'ny fototry ny olana amin'ny Jirama ihany koa ny tsy fahaloavan'ny fanjakana ny trosan'ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina mpamatsy groupe électrogénasie gasoil sy ny fianan-danjany ariary ary ny fiakaran'ny vidy-solika maneran-tany ho iatran'ny Sat Jirama. Ny fanomezana groupe vaovao ny Jirama avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny famelomanaina ity orinasa-mpanjakana ity amin'ny alalan'ny fivarotanareo andramena na bois de rose no isan'ny vahaolana narosin'ny Sat Jirama. Nafindra tamin'Andriamatoa Ajamamnirina, filoha nasionalin'ny Sat Jirama, ny samboadin'ny filoha amboninahitra teo aloha izay andeha hisotro ronono.